Efa ela no nambara fa mialany tamingana ny varika eto Madagasikara. Isan'ny biby mampiavaka amin'ny firenentsika nefa izy io. Antony lehibe indrindra amin'izany ny fandripahana ny ala sy ny mbola fisian'ireo olona ny faritra maro mihinana azy. Vaindohan-draharaha hoy ny GERP ny fampahafantarana ny mahasarobidy ny varika amin'ny rehetra. Isy hetsika maromaro tanterahana ny faran'ny herinandro zao araka izany. Nanomboana azy ny teny Tsimbazaza ary tohizana eny Ambojatovo anio. Anjaton'ny karazana ny varika saingy marefo tsy mila fitandrona fatratra. Noho izany indrindra dia miara-miasa amin'ny fanjakana ny GERP ho an'ny fitaizana sy ny fampanarahan-dalàna ny vahoaka ho amin'ny fitsonjovana ny ainy biby ity. Sarobidy ty varika ity manana nataontsika toerana io amin'ny fampandrosoana ary tokony arovana io satria ara-pirenena ary antsika anisany nataontsika hoe tovitovy larana amin'ireny hoe ina rehefa lazava zany hoe vakokarakon-tsaina izy io. Ka noho zany tokony arovana dia ny tsaratsika dia hoe mampafantatra ny olona koa zany hoe aza hoanina, aza mity, aza volona satria raha manao zany ianao dia jeny lalàna. Zato mahery zany zao ataontsika hoe isan'ny karazana varika. Ary mbola mitombo isan-taona izy io. Misy mitombo isan-taona misy satria ohatra fotsiny meko anareo hoe tsy lehibe aloha zany fa le madinidinika hatramin'izay tsy dia hita loatra. Dia zao mahatsapa hoe ay ve ty karazany hafa ihany koa. Dia izay mahatonga antsika koa hoe arovana na dia ny ala madinika indrindra satria anatiny hoe mbola misy karazana varika madinika koa. Izay ataontsika hoe tsy mbola fantatra hatramin'izao. Dia mitombo zany amin'izao fotoana izao nisan'ny varika karazana eto Madagasikara. Tena atahorana mihitsy izy. Raha mijenareo ataontsika hoe lista UCN, lista OGMICN dia misy any tena hoe tandolantamina. Ny sasany rehefa tsy fantafantatry ny azahoa izy. No ny antony efa fantatry be sy maro hoe anaovan'ny olona toetra na koa tena olona mahalala indrindra ny tena manao an'izy ireny. Ny olona tena mahafantatra ny ataontsika hoe ny toerana misy azy na lanjany dia ahondrana dia tombo zany amin'izao fotoana zao zany tsindry. Tombo ny tsindry. Fa araka ny teny teo dia hoe isika miezaka mba hanena izay tsindry izay. Amin'ny faritra izay misy azy zany na ny avaratra any, na ny atsimo any, na ny atsinanana any, na ny andrefana any dia mihinana ny ireo. Ary io koa tsika mety hoe mihinana fa misy indray sasany manondrana mba hinanan'ny olona any ivelany. Zany koa mety miseho zany. Na koa ao amin'ilay toerana amidiny izy hinanan'ny olona amin'ny toeran-kafa azy. Zatra miseho daholo zany.